Manao daholo nareo mpanaraka ny page Clainte de Felana Valérie anarako androany sara aminareo momba ny carte consulaire. Izy io mahakasika ny malagasy rehetra manodom-ponenana ivelany nosy. Raha ny tokony ho izy dia vao tonga kely mihitsy isika dia mijery hoe aiza ny consulat na ny ambasady akaiky antsika dia manao ny démarche rehetra amin'ny fangatahana ilay carte consulaire. Ilay carte consulaire moa izany dia fitaovana iray entina anisana ny malagasy rehetra mipetraka aty ivelany, dia manarak'izay ihany koa ny service rehetra amin'ny ambasady dia ilaina ny carte consulaire amin'ny dossier rehetra izay karakaraina. Ohatra anao renouvellement passeport dia tsy maintsy ilaina ny carte consulaire. Anao fangatahana laissez-passer dia ilaina ihany koa ny carte consulaire ao amin'ny dossier karakaraina. Toy izany ihany koa ho antsika couple mixte, indrindra fa ny reny malagasy dia raha hangataka nationalité ho an'ilay zanantsika dia tsy maintsy ilaina ny carte consulaire mba ahafahantsika manao an'izany. Dia izay no tiako ampahafantarina hoe ilaina ihany ilay izy satria tsy voatery ireo ihany no service amin'ny consulat fa misy maro hafa koa, ohatra hoe ny transcription rehetra, regroupement familial, rapatriement du corps sanatria misy fahafatesana sy ny sisa. Dia noho izany aza misalasala mijery izay consulat akaiky anareo dia karakara ny taratasy, tsy dia ela loatra. 2 semaines eo ohatra ho ana manokana, sady tsy mila mandeha makany fa jerenao amin'ny internet daholo izay taratasy ilaina dia rehefa avy eo alefa posta ny taratasy rehetra rehefa feno. Dia misaotra anareo nanaraka sy ny aino dia misaotra ny fialana ihany koa name izay fotoana izay ho anahy ahafahako mizara ny momba io carte consulaire eo aminareo dia mirary soa antsika rehetra dia amin'ny manaraka dia mandra-pionandray. Veloha tompoko.